ny ten'Andriamanitra dia andaontsika hivavaka. Saotra anao zay Andriamanitra mbola amenao an'izao fotoana nafana indray andre ny feonao teo ny fotoana zay nirahana mianakavy nanandratra avo ny anaranao masina ary teo ihany koa ny feo zay nalefanay hoentinay hivavaka ny ahona ny ataponay tonga ny fotoana ankehitriny zay andrenisanay ny teninao aoka ianao ny asa feno le fanamasinao zay fanamenao anay tsirairay avy no anazavanay ary aoka zay fanazy tsy avy aminao didiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana fahefana eto miterenanao raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy no entinay manisy mangatak'izany. Amen. Ten'Andriamanitra zay farehanao ihany no averintsika androany fa anamafy tena anamafy ny finoanao ary tsy voaka maina ianao androany fa tena hoe andraindray ovakitsika tenin'ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 7 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Korintianina voalohany toko 7 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny ray ihany no mahazo ny loka. Miazakaza toy izany ianareo azahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany, fa itsika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa tsiko mafy ny tenako ho mangana ka ho andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany indray zay efarehanao no entintsika anamafisantsika ny hoe inona moa ny mobilanao eto amin'izao fiainana mandalo zao. Inona ny tena hoe maha-kristianina anao? Ianao ve mitovy amin'ny kristianina zay variana, sa ianao mitovy amin'ny kristianina mitovy amin'ny Paoly zay milaza hoe tsy manao kitotoa amin'ny fiazakazana? Betsaka ny kristianina amin'izao andro faran'izao tsy mahatsapa fa ao anatin'ny fiazakazana izy, fa matory ao anatin'ny fotoana tokony hiazakazany. Tadidio fa ny devoly ihany koa dia miazakazaka, satria izay mahatonga Jesosy raha nilaza tany amin'ny Matio hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny dia maninona mosy? Fandrombahana ninona? Ny fanjakan'ny lanitra mifandrombaka any ka betsaka ny kristianina matory ampitoerana tsy mahatsiaro tsony hoe ao anatin'ny fiazakazana. Zany fiazakazana zany ange sady mandositra amin'ny filan'izao tontolo izao, mandositra amin'ny zavatra rehetra zay mety mahatonga anao atory tsy hibanjina amin'ilay tanjona zay nampanantenan'i Jesosy anao. Le lazainy hoe anamboatra fitoerana aho izy any amin'ny Jaona toko 4:1 ka hatramin'ny 7 hoe isy fitoerana maro any amin'ny tranony raiko ho any anamboatra fitoerana ho anareo ary hiverina raika hakanareo any amin'izay toerako no hitoeranareo. Zay le tanjona ho tratrariko sy ho tratrarinao, satria ho avy izy akasianao, satria zay le tena hoe inona ny kritera mahatonga anasianao azo antoka fa atao anatin'ny fiazakazana marina. Paoly dia nilaza azy any amin'ny Kolosianina toko 7. Kolosianina toko 7 andininy 4 dia milaza hoe raha iseho Jesosy Kristy tompo, fiainantsika dia ariseho aminy isika. Fiainanao ve Kristy? Fiainanao ve fiainan Kristy? Efa fiainanao ve zany hoe fiainana ara-panahy zany, sa mbola fiainan'ny ara-nofo no tena mibahana eo amin'ny fiainanao? Tsarovy tsara fa itsika teo amin'ny fiainana ara-nofo no navotana. Teo amin'ny fiainana nofotsika nandehanantsika teo aloha. Raha manohy ny Kolosianina toko 7 iny ianao any amin'ny andininy 5 any dia milaza izy hoe vonono tena anareo ety an-tany, vonono momba ny tena anareo ety an-tany zay amin'ny fijangajangana ny zavatra araky ny nofo rehetra, satria tamin'izany ozy nalehanareo fahiny. Presizeny tsara mihitsy hoe
tamin'izany no nalehanareo sy fahiny satria zasianao rehefa natsony Jesosy Kristy rehefa anteny Jesosy any amin'ny Lioka 5:2-7 dia milaza hoe raha misy te hanaraka aho izy aoka izy andahan'ny tenany, raha misy te hanaraka aoka andahan'ny tenany ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro, raha misy te hanavitry ny ainy dia mafoy ny ainy zay, fa raha misy kosa mafoy ny ainy no ny amiko dia zay ny tanjona, zay no tena tanjona. Satria maninona moa i Paoly no nilaza any amin'ny Galatiana 5:2 zao ny voalaza amin'ny Paoly tamin'izany fotoan'izany hoe tsy izaho intsony no velona ozy fa Kristy no velona ao anatiko, ary ny andro sisa ankehitriny ivelomako dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay nanafaka zay tia maty no izaho. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe zava-dehibe ho amintsika no hoe ho avy Jesosy, le fiazakazahako sy fiazakazahanao ve sao dia nisy fotoana ianao ny lasy, sao dia mba nisy fotoana ianao efa tsy ao anatin'le pista fiazakazahany, sao dia mba pista fiazakazahana zavatra hafa kosa, sao dia nafangaronao le izy ka nanavesatra anao. Zay mahatonga amin'ny Paoly hoe mamely totozy tsy toy ny manao kitotozy izy na mamely rivotra, asiako mafy ny tenako. Inona dikan'izay? Le zavatra mahafinaritra rehetra mila mihitsana mba hahatonga ahy hibanjana amin'ny zavatra zay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana zay katsahako. Zay ny zavatra tediavin'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainantsika kristianina, miazakazaka tony tsy manao kitoto. Dikany hoe na mitory ny hafa ary asao kosa dia ho lavina ny tenako, tsy hoe izasy anao efa mamonjy fotoam-bavaka isan'andro isan'andro. Zay le midika hoe efa tokony mieritreritra hoe efa ao, kanefa le tena ao anatinao hoe ahoana, le tena ao anatinao tadidio tsara ny Efesianina 5:5, Efesianina 5:5 dia hoe ianareo dia niarana tsangana taminy ary niarana niafina amin'ny Kristy, niarana petraka any an-danitra ao amin'ny Kristy zasy anao rehefa maty itsika. Paoly nanazava-nio zavatra io any amin'ny Romanina 5:7, Romanina 5:7 andininy 7-7, Romanina 5:7 andininy 7-7 dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona veliko azy amin'ny tenany, tsy misy olona veliko azy ho an'ny tenany. Raha velona itsika dia ho an'ny tompo, raha maty isika dia ho an'ny tompo ihany koa. Dikan'izay dia zao hoe ianao zany rehefa nanolo-tena ny Jesosy Kristy tompo dia niara maty le tenanao fahiny, fa lasa olom-baovao zay naorin'Andriamanitra. Zay le nataony hoe Efesianina 5:10, Efesianina 5:10 dia milaza hoe voaforona asanitsika ary voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsika zany raha ny tena marina dia ohatrany hoe olona tsangan'olona fotsiny, fa ny tena marina dia hoe Jesosy ny ao anatinao ninjana karazana hoe vatana zany, nanofa vatanao no mividina. Zay moa le tena hoe vidina tamin'ny rany, zay le hoe vidina amin'ny rany zasy anao. Zay mahatonga ny Korintiana voalohany 1:7 hoe moa tsy fantatranareo fa tsy tompony tenanareo intsony ianareo, fa fanan'Andriamanitra no ao anatinareo, satria zasy anao efa maty le izasy anao teo aloha, fa le Andriamanitra mihitsy no domina mitondra ny fiainako sy ny fiainanao. Manarak'izany dia zao hoe ao anatin'le fiazakazahana tadidio tsara ozy fa ny devoly koa miara-miazakazaka amiko sy aminao, mitady zay alavanao isan'andro isan'andro ny devoly. Mazava ny tenin'ny Petera laza hoe Petera voalohany 5:5 miambena satria ozy izy ny devoly fahavalonareo dia mierina taka ny rioana tady zay arapany. Zany hoe miara-mandeha aminao izy dia manao fanjika kely alavanao, ahatonganao mijanona amin'le fiazakazahana. Efa nianarantsika tamin'ny tapabolany izay le tenin'ny Paoly any amin'ny Galatiana 5:7-8 ianao zay niazakazaka tsara, iza no nampijanona anao
zany fitamananjany ozy izy dia avy amin'ilay ratsy. Raha vao mahatsapy ianao hoe misy moment eo amin'ny fiainanao ohatra ny hitanao mangatsitsiky zany na andeha hivavaka, mangatsitsiky zany na hoe andeha maka baiboly okaloha ohatra ny tsy manam-potoana zany nefa ianao ohatra mody manam-potoana zany ianao zavatra hafa tadidio tsara fa misy fitariha anao na dia tsy vokatry ny fitiavanao ary alaloha zany reo mba hitsotsotra manao foana rehefa malalaka tadidio fa tsy avy amin'Andriamanitra izay fa tsika tian'Andriamanitra foana hoe mivavaka aza mitsahatra. Tesaloniana voalohany toko 5:7 mivavaka aza mitsahatra tadidio tsara. Tsika maninona moa no mila miona matetika ohatran'izao tsy adalam-pôly mihitsy no lazany amin'iny Hébreu 10:25 iny hoe aoka tsy afoy ny fiarahantsika mivavaka. Dikan'ilay fiarahantsika mivavaka ane tsy hoe faly ny fampijerijery io ianao io koa za tsy zay le izy fa fiarahantsika na tonga antsika eto dia efa nametraka rafitr'Andriamanitra tamin'ny atao hoe fivorian'ny olo-masiny. Efesianina toko 4:2-20 ao izy nanao sasany ho apôstôly. Ny apôstôly afaka mitarika toy ny nataon'ny ranabavy teo. Ao ny manao sasany ho mpiandry, manao ohatr'azy zany miandry satria miandry tsy mitany hoe miandry fotsiny hoe hoaizy iny fa mamana zany ny atao. Zay zavatra zay fiombonany ny olo-masina mba haninona ozy ho fahatanterahany olo-masina fa marina hoe efa masina ianao fa mbola mila ho tanteraka satria eo an-dalan'ny atao hoe fahatanterahany isika rehefa tanteraka zasy ianao mitovy amin'ny ohatsy ny fahalehibeazan'i Jesosy ozy ny eo amin'ny 7:10 amin'io Efesianina toko 4. Rehefa manalo amin'ny tompo zavatra lehibe fa maninona zasy ianao mila makety fony maninona satria voatenin'ny soratra masina voatenin'ny Paoly any amin'ny 2 Timothée 3:16 dia milaza hoe ny teny rehetra naloka amin'ny vavan'Andriamanitra izy dia maninona ozy hoentina anitsiana zay maninona zay diso ho fananarana zany zavatra zany ny antony ahatongavantsika eto satria be dia be ny zavatra tsy mahavita tena tsy mahavita mananina amin'ny tena ka hoe ketrakago mila ny vadiko ampahirezo akia mila fanohana satria zay no antony fisitsika rehetrarehetra eo amin'ny fiarahana manompo amin'ny fiazakazahana tsy maintsy mifampitatana zasy ianao tsy maintsy satria ilain'Andriamanitra mifampahirezy ianareo mifampitondrazy mavesatra. Misy ny fotoana ny anankiray mavesatra be mihitsy satria noho ny problema mavesatra be tena kivy be na ny resaka fivavahana ary zay le mifampitondra inona ny problema. Zao ny zavatra fantatsika aka za tena ketraka satria tena ny problemako rehetra sahirana satria mieritreritra le vola tsisy ny problema eo amin'ny fiainako be dia be inona ny antony hoe isiko isinao dia ampatsiahy satria zay le tenin'i Jesosy le mandeha. Jesosy mihitsy no teny Jaona toko 4:5-20 dia milaza izy hoe le mpananatra ny anao anatinao mampatsiahy nareo zay teny rehetra zay nolazako taminareo. Inona ny tenin'i Jesosy manoloana ny probleman'ny olona anankiray miazakazaka dia ny zavatra ho lazaina amin'ny olona miazakazaka ketraka dia milaza hoe Jaona toko 4:7-20 hoe fiadanako avelako anareo tsy tahaka ny famihana izao tontolo izao. Inona le fiadanana napetraky ny tompo amiko sy aminao tsotra ny teniny. Jaona toko 4:7-7 dia milaza hoe eto amin'izao tontolo izao no maninona ozy no ahitanareo fahoriana fa zao teny izao no teneniko ozy izy mba hanananareo fiadanana zaho efa naresy izao tontolo izao. Zany le teny napetraka tamintsika ary ny fampatsahivana an'izany amin'ny olona anankiray zay ketraka dia mahatonga azy zay manana forsa aimo tsy tokony resina zao tontolo izao fa tokony za maresina zao tontolo izao satria le atao anatiko lehibe no eo amin'izao tontolo izao araka voalazany 1 Jean 4:4 dia milaza hoe ianareo dia avy amin'Andriamanitra ianareo dia efa naresy zao tontolo satria maninona lehibe ny ao anatinareo no
ny eo amin'izao tontolo zao ny eo amin'izao tontolo zao mamboly ninona problema mamboly ny karazana zavatra rehetra zay mahaketraka anao fa tsarovy tsara fa le ao anatinao a le jesosy efa maty eo amin'ny fijaliana na resiny zavatra rehetra tokony hoentinao dia zay a ny antony hoe mahatonga ny paoly milaza hoe ny velomako ankehitriny dia finoana any zanak'Andriamanitra zay tia zay maty tia zany hoe efa nentiny ny zavatra tokony hoentiko eto amin'izao fiainana mandalo izao rehefa malala ao amin'ny tompo mbola ao anatin'ny fiazakazany zasy ianao ozy izy paoly hoe miazakazaka tony tsy manao kitoto name ohatra mihitsy izy any amin'ny 2 Timote 2 verset 3 izay dia milaza hoe toy ny miaramila manafika ozy izy ny miaramila ozy izy dia tsy maningy tena amin'ny raharahan' izao fiainana izao fa amin'izay nanirahany zay naniraka azy ohatr'izay ozy izy ianareo zasy ianao dia mila manana zavatra tanjona dia hoe ay samy kristianina mipetraka any am-piangonana tanjony olona anankiray ne tsy fantatra hoe ny olona anankiray ny tanjony antony andehanana am-piangonana azahoany relation ny antony anankiray dia mba hiaraka hirahira amin'olona ny any kristianina sasany dia hiaraka mety ho avy ao za ranona fa ny tanjonao tsy zay fa ny tanjonao hoe inona indray sakafo azoko androany a atonga hijoro atonga mifanahiko velona satria maninona raha vao tsy mahazo tenitsika raha vao tsy mahazo famelombelomana ahoana moa zany hoe olona miazakazaka olona ny pista miazakazaka jereo tsara nketsika rehefa mijerena reny amin'ny tele reny miazakazaka eny zany samy mba miazakazaka eny pista dia misy olona fianakaviana angamba miazakazaka mitondra kopy kely mitondra ohatrany nataony ahy teo mitondra ny asa iny vavy kely mitondra vera fa dia sara mitondra botay mihitsy noentiny miazakazaka eny dia ohatr'izay koa zasy ianao mpiazakazana rehefa tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra dia homakinitsika tsy manana forsa intsony satria zay le mahatonga an'le hoe oabolana 82 dia milaza hoe aina ho any mahazo azy le teniny zaraina fahasalamana amin'ny loko rehetra amin'ny fotoana ianao a reraka satria manana tsy fahasalamana dia amin'ny fotoana ianao mandray le tenin'Andriamanitra dia ho hitanao tsara hoe ay moa le tenin'Andriamanitra tokoa rehefa voarayako amin'ny finoana dia tsy vitan'ny fanahiko ny mahazo aina fa ny tenako ihany koa dia mahazo fahasalamana satria zay nge le teniny salamo 7:20 nandefa ny teniny izy mba ahasitra anazy ary anala azy amin'ny longony enjerany zavatra nampienjeranao zavatra zay na tafitohana anao eny am-piazakazana dia atsangan'Andriamanitra ianao no io tenin'Andriamanitra io ny zavatra ataotsika ny fahavalo anankiray sisa amin'ny fiazakazahantsika dia ny miazakazaka mitondra enta mavesatra noho ny asanofo averiko indray mandeha inona mahatonga ny olona misatra amin'ny fiazakazahana amin'ny fanarahana ny tompo miazakazaka miaraka amin'ny vesatry ny asany nofo inona moa zany asany nofo zany efa fantatsika zany le voalazany amin'ny Galatiana 5:9-10 ka hatramin'ny 2:20 ariary ny asan'ny nofo dia ny fialonana fifandirana ny ady zay le hoe zavatra nataontsika taloha reny zavatra mampifrenina ny fiazakazana satria voatery miresoudre ny problème andreny ianao na tianao na tsy tianao tsy concentré mihitsy ianao ny dia hivavaka satria mbola misy zavatra lonolony ao anatinao misy zavatra tsy mizakanao anatinao fa fahasorenana dia zay le hoe manavesatra ny fiazakazahanao ny asan'ny nofo zay mahatonga n'le teniny vakitsika teo le hoe Kolosianina 3 ozy Kolosianina 3:5 hoe finono momba ny tenanareo ety an-tany ary sainy ny zavatra any ambony zany hoe io Paoly tena masika mihitsy amin'ny mpianiny zao tenen'ny Paoly hoe Galatiana 5:20 mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraka ny asan'ny nofo ianareo mandehana araky ny fanahy tsy hatateraka ny asan'ny nofo ianareo zasy ianao raha tokony misy tokony ho zay tokoa anie satria ny Romanina 4:4 dia milaza hoe zay tarihan'ny fanahy no maninona ozy zanak'Andriamanitra
zay taria fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra zasy ianao tokony baikony fanahany fa tsy tokony baikony nofo intsony satria ny nofo zany tokony ho resentsika, nofo zany no tokony aditsika. Raha ny fanahy ozy izy nentinareo amonona ny asan'ny nofo dia ho faty tokoa ny asan'ny nofo. Romanina 8:13. Zay le izy hoe izasy ianao tadidio tsara fa manavesatra atsika hoe le ady dia le nofontsika io. Za tena milaza aminareo io zay mivady nandeha teo nandeha naka olona dia ozy aho hoe ndray tena tsy mety indray le zavatra nomaniko hotoriko teny fa dia asa zay hotoriko eo zany satria tapoka be dia voatery aho zany zay fiazakazahana zay no meny tompo dia miara-miazakazaka tsika zany fa hoe mbola ilayntsika fantatra hoe ahoana moa le tena fiazakazahana ilain'Andriamanitra amiko sy aminao hoe mila aloha ianao tafiditra anatin'ny pista. Zavatra anankiray lehibe dia tsy mila tafiditra amin'ny pista. Inona averiko developena kely le izy. Ny olona rehetrarehetra milaza izy hoe kristianina dia mila manontany tena hoe tafiditra amin'inona aloha le varavarana ny idirako satria misy varavarana anankiroa karazana eo ahafahana miditra amina pista roa isan-karazana eo. Jesosy Kristianina niteny tany amin'ny Matthieu 7:7 milaza hoe midira amin'inona ozy le vavahady ety le mitsiropilopy io ny idira fa aza miditra amin'le vavahady nikanja be an-tafo. Maro ny makany ozy izy le kanja be an-tafo le tonga dia le portail ngeza be aza maka ozy fa aloha le makao amin'le ariam-badika ary amin'ny inona filazan'ireny ariam-kolisy ary miditra fa any le lalana ety. Fa maninona ny lalana ety? Any ny exiger hoe mila mitsana daholo le manavesatra anao fa tsy amin'le malalaka atao daholo zay oentina fa tsy problema sotrono toka sotrono sikara oenty daholo mivady be dia be miara-miazakazaka any malalaka tsisy bedy fa atsy misy norme satria maninona Matthieu 5:5 dia milaza hoe aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'ilay rainareo zay niantso anareo. Petera any koa dia nilaza Petera 1:5-5 dia hoe aoka ianareo maninona ho zo masina satria masina mitsana daholo le zavatra tsy metimety rehetra mila asorona daholo mihitsy. Hitanareo le ohatrany hoe Jesosy zao rehefa nilazam-pianana dana mitory dia aza mitondry ninona ozy mba hanafaingana an'le fitoriana fa sasa sao dia akaina indray lohaka aloha fa vizana fa be loatra ny mavesatra ohatr'izay zasy ianao. Tsika rehefa le miakatra tadio fa hoe zay moa le teny ny soratra masina oabolana 5:4 milaza hoe lalanaina makany ambony ozy izy ny lalany marina ielany amin'ny elo any amin'ny fiainatsita lalanaina makany ambony. Zany hoe le lalana makany ambony io tadio tsara raha atao imagine ange hoe mandeha tohatra tsika tohatra tsisy ascenseur lava be vatry gony be anankitelo tena eo ianao ny olona miazakazaka satria miazakazaha ahoana ny azakazahako miaraka amin'ny gony be fa isaky ny tohatra anankiroa dia tsy maintsy makaina foana fa raha misy teny aho orankatia atao iny reny gony be reny tsy ilaina angereny any ambony any satria reto sairaniko ty taniko normal ianao raha mihitsika eo ozy ny tenin'Andriamanitra satria Luka 5:5 Matthieu 5:20 dia hoe zay toerana koa ny arenao dia any koa ny fonao satria le arena zany sao dia adiny le zavatra ny sairaniko sao dia ny hafa ninana azy eo fa lao hoentiko any indray mandeha. Misy tantara anankiray ty mety efa rehanao ihany fa tantaraiko ihany. Mpanan-karena be nakavady tanoranora satria ty raha namany ty tena atao hoe nanana miliara be tena nanana daholo ny zavadrehetra teto tany tsisy tsy ananany dia nifidy ny vehivavy tsara indrindra izy. Raha namana eo amin'ny 60 ans teo dia le tovovavy nalainy 20 ans ka tovovavy koa nahita hoe manana bulletine be dia be raha-tany izy dia hoe avenir ty kanjo no ndefa niaraka kely roa taona dia tsy afantatra amin'izay fa hoe hovony cancer rangahy natao daholo ny fitsaboana dia vita hoe marefirefo amin'izay dia fetsy be izy mailo izy
fa ohatrany falifaly ty zany raha maty avy dia ampiakatra bokosy eny dia ny entana lasa fa nataony atsokosoka varotany dolo ny entany rehetrarehetra ary nataony vola lela vola be anankiray mihitsy dia zao ny zavatra nataony tamin'ny fianakaviana raha maty le vehivavy eo aza menana ariary fa le trano ipetrahany io ihany meo azy dia le vola banque amin'ny compteny eo fa volaka aloha entiko anaraka tonga saina dolo ny fianakaviana hoany zany afatra zany ty tena ingandrina be no manafatra sarotra zao dia kendakendainy eo tsika raha tsy anaraka ny zavatra lazay tonga tokoa ny andro nahafatesany dia mivakina teo amin'ny olona zany le resaka natao tena hoe natao teo ampahabe maso hoe zao zany ny afatra ny maty ty moa zany ny vady iny dia ny trano anazy ny any zany tonga dia natao miaraka amin'ny notera sy ny rehetrarehetra teo fa ny zavatra nangatahany tompoky lahy dia hoe ny volany rehetra ho averinao zany ony io zy le vehivavy efa mivonina ny amin'izany kako ataony olona sarotra zany nasiny vola lasa izy nakalina tomobilina hoay bata vola ngeda-be atao miaraka amin'ny vatapaty zany seky valeurale vola rehetrarehetra firy miliara de dollara misy sonian'le vehivavy omena azy anaraka azy ao anaty vatapaty dia miteny le mianakaviana ahita le vola ty ny volany ty le seky ty dia nalefany tao anatiny tao azonareo zany hoe ny filininy ao anaty seky anankiray zany le vola valeur be dia le vola mijanona riany dia le ranga miaraka mitaratasika ka na le seky ara tsy voabatany akory tsy voabatany efa miara-levina aminy ao zany hoe tia katokavana dia hoe nanahirana azy hatramin'ny farany zavatra ny sasarany fa tsy neritreritra izy hoe inona mba ny sasarako azahoako le fiainana mandrakizay ny azakazaka tamin'ny zavatry ny tany izy fa tsy mba ny azakazaka azahoana ny arena ny an-danitra tsy mba ny azakazaka nandany atao hoe fitoriana teo amin'ny fiainany nandany atao hoe fiangonana tsy hitany mihitsy zany hoe misy fiangonana etako aikinay tsy hitan'izany satria ny zavatra nafinaritra azy dia hoe ananako ny zavatra rehetra dia izay ny tenin' Jesosy hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy nefa ka very ny ainy very tokoa ny ainy satria ny azakazaka mety mitodika fotsiny izy rehefa mahita olona hoe maty dia mandeha any am-piangonana dia mivavaka mody miondrika maza zay le mitselika fiazakazahana tselika izay fa ianao amin'izao androany zao raha rehanao ny afatra dia hoe aza manao kitotohitsony amin'ny fiazakazahana aza mijery ny hafa hoe alao anaraka ny ritimany hafa pistanao tsy miankina amin'ny hafa pistanao efa manoloananao ataovy ny fiazakazahanao hoe vonina ave satria raha iseho Jesosy fiainatsika dia ary iseho aminy koa isika voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ho atsika kosa ny fiadanany vavakitsika eny Andriamanitra ray eo lehibe sy mahagaga tokoa ianao ary ahitsinao tokoa zay miteninao renay ary tsapanay aty anatinay fandraindray tokoa zay mibilisatra mandeha amin'ny lalana tsizy mivony izahay satria mini mandany fianonany fanahanao zay atao anatinay ankehitriny manaiky izay aoka re mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka fa aoka ianao hatrany no mitantana anay mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra efa nanolotra ny tenanay izay anjakao tanteraka izay Jesosy satria ianao nefa nekena ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo misaotra Andriamanitra raha io amen.